Ny fitokona ny piasan'ny faditseranana iny fa natao indrindra mba ampitomboana ny famokarana herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo sy irosoana miandalana amin'ny fampiasana ny solika mavesatra ireo tompam-pamokarana na central vaovao eny Ambohimanambola. Ny maraina teo no tanterahina ny fampandehanana na ny allumage ho an'ny central Aksaf Power. Claudia Rasolson sy Mami Rasoanaivo. No tanterahana ny maraina teo ny fampandehanana ny miliny Aksaf Power etsy Ambohimanambola, etsika antsona amin'ny teny vahiny hoe First Smoke na setroka voalohany. Ty Aksaf ty zany any amin'ny volona août zany vao tena nandeha daholo zany le 60 cas. Ny ataontsika androany zany anoan'le démarrage, le atao hoe le First Smoke zany, le allumage zany le central. Fa miakatra tsikelikely zany le izy à peu près 15 mégawatts every 2 weeks. Yes. Donc 15 mégawatts toutes les 2 semaines, les rythmes, les puissances. Et en fin août, les vont pètre les 60 mégawatts. Les lois 98-032, j'ai fait une secteur électricité. Et les fois, les producteurs indépendants, mais à midi, on a un contrat d'achat d'électricité. Et les fois, vous souvenez, le contrat d'achat d'électricité de Oumenfanzakana concession. Les concessions Oumenfanzakana, nous avons effectivement les contrats d'achat d'électricité. Ratuka 10 megawatt no fanarahana ary motera 12 no ampiasaina ary efa tafapetraka dia ampina motera iray izany ary 70 megawatt no atao vonona ahafana misorika ny mety ho fahatapahany famokarana raha toka misy fanamboarana atao amin'ny milina iray raha ny fanamariana izay noety ny tompona andraikitra avy amin'ny AF Power sy Aksaf Power. Mariana fa ny volana Oktobra 2024 no nanomboka ny asa ary naseho an-tsary androany ireo dingana samihafa no lalovana nahatongavana tamin'ny fampandehanana natao androany. Mariana fa menaka mavesatra izay ambany kokoa ny vidiny latsaka 700 mihoatra noho ny diesel no ampiasaina. Rehefa vonona somatsara ka afaka manao an'izany Madagasikara dia reto central reto efa manana ny tenenina tamin'izareo fa central afaka mampiasa ny fiololo avany tsiro zay zava-dehibe zay amintsika amin'ny teny zao mbola tsy zay no ampiasain'ireo fa rehefa vonona ny Madagasikara rehefa manana an'izay fahafahana manatitra solika ty ampiasany afaka mampiasa ny Madagasikara avany tsiro zay zava-dehibe zay amintsika amin'ny teny zao mbola tsy zay no ampiasain'ireo fa rehefa vonona ny Madagasikara rehefa manana an'izay fahafahana manatitra solika ty ampiasany afaka mampiasa ny Madagasikara. Voalaza fa tsy tokony ho hisy intsony ny délestage eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ary misy ihany koa ny ezaka atao any amin'ny faritra.